Mampanajana indray tompoko lasy tovovavy ny tsidiana ny tokantranonao amin'ity arivany asapotsy fa 5 ny volana oktobra ity. Isaorana ihany koa ianao manjoy hatrany ny fahita lavitra matv. Manasanao ary anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Tontolo ny politika avy hatrany dia anomboantsika ny fampahalalam-baovao. Nitondra ny hevy momba ny raharaham-pirenena ankehitriny Andriamatoa Boutzaza Pero ary nilaza fa mazava ny toeran'ny Ankolasy Ravalomanana ankehitriny fa eo amin'ny toeran'ny mpanohitra izy ireo amin'izao fotoana izao fa nadidina eo amin'ny sarin'ny Stéphane Razafimandimby. Eo amin'ny toeran'ny mpanohitra no misy ny toeran'ny Ankolasy Ravalomanana ankehitriny ka ao anatin'izay fanoheran'izay no hitondran'izy ireo ny anjara birikiny amin'ny fampandrosoana firenena hoy Andriamatoa Boutzaza Pero. Mouvance moi c'est plateforme. Misy ny parti anankidimy zay ny mouvance. Io samy manana ny discipline io. Fa ny zavatra ny arahana dia hoe alohantsika hiaraka ataoko hoe andeha anjara amin'ny fanatsarana ny firenena. Ny fahitako azy amin'izao fotoana izao ny mouvance dia manaja misy discipline koa io. Le chef de file fa tonga eto Madagasikara izy tsy zany Ravalomanana efa nanome ny heviny izy hoe anao opposition araka ndray zavatra opposition zany tsy midika zavatra amin'ny lafiny ratsy jereny koa lafiny tsara amin'ny firenena mandroso any ively any tsy misy firenena afaka mitarika zany hoe fampandrosoana tsy misy opposant. Ny fahitako azy opposant fahitako azy tena zava-dehibe mba ahafahana dia mandeha anjara amin'ny fanatsarana le firenentsika. Koa za hoe opposant moa ny chef de file milaza dia opposant zay amin'izao fotoana izao ary zay olona anatin'izany mouvance Ravalomanana tsy manaiky zany opposant zany dia efa manala tenany izy anatiny. Raha ohatra ndray ny chef de file manaraka hoe ataovy zao le izy tsy maintsy manaraka azy izy ohatran'izay izy opposant zay amin'izao fotoana izao ary vonona andeha anjara amin'ny fanatsarana ty firenentsika. Tondra ny heviny momba ny fitazomana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ny antsiranana ihany koa Andriamatoa Boutzaza Pero. Ny fitazonan'ny Ravalomanana araka ny resaka teo mifono sy ny tsy fanajana zon'olombelona ihany fa miezaka moa zay mitao mba manome ny hevitray amin'ilay mpitondra mba tsy diso hevitra izy fa Ravalomanana tsy fahavalony firenena mihitsy mety fahavalon'olona anankiray anankiroa izy satria izy miteny marina fa ny tena loza le olo tsy miteny marina manafosafo ny zavatra tena misy tsy miteny tsy manaja le fifanajana tsy manaja le fifanarahana amin'ny vahoaka malagasy tsy manaja ny ataoko hoe ny zavatra dradradraina hoe tokony misy ny transparence zany tena ataoko hoe fahavalon'ny firenena ile tsy miteny marina zay zany mangataka ary tsy mangataka fa mampandrisika fotoanam-panjakany ovaon'izay ny toetra. Nitondra ny anjara birikiny amin'ny fanampiana ny ray aman-dreny amin'ny fidiran'ny mpianatra ihany koa Andriamatoa Boutzaza Pero ka nanolotra kahie stylo ary torosy miisa 500 isa dia tsy mampigrobe ho lirika androany.